Miarabantsika rehetra tompolasy tompovavy eo amin'ity alarobia farany volana aprily ity atao anatin'ny fampahalalam-baovao indray isika amin'izao fotoana izao. Manasanao naraka izany hatramin'ny farany miarabana ny kio sy belarany mazava. Mirabanao Romiary Manana, mirabantsika rehetra manaraka ny fampahalalam-baovao ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao. Lohateny vaovao tapany voalohany avetrany ary nivoaka ihany ny fahazoan-dalana anatanteraka etsika ho fanamarihana ny fidiny asa rahampitso iny tsaramasay ho ny avalabe sindikaly na ny SSM androany. Vorara kosa nefa ny fanaovana kabary politika raha ny fepetra napetraky ny prefektora ny polisy Antananarivo raha ny fanazavana trany tsy manao politika ny sindika fa mifototra ny fitakiana ny fanajana ny zo tokony ho sitrahany ireo mpiasa fotsiny ihany. Miandry ny didy avoaka ny filakivy mpanjakana vo afaka manome tolo-kevitra amin'ny daty sy amerenina ny fividianana amin'ireo komina 12 isa voakasika izany sy rano nambarany filohantsiny marika amin'ireo kandidata amin'ireo komina ireo no nametraka fitoriana teny amin'ny filakivy mpanjakana. Fa tsy mbola misy olona ayahiana efatra andro taoriny namonana tamin'ny fomba feno abibiny any Trisha zanakavavy ny fandrama tsy mbola misy ihany koa fanampanazavana avy amin'ny mpitandrina filaminana hatreto mikasika ny famonana tamin'ny fomba feno abibiny ilay ankizivavy 17 taona teny amin'ny 17 hektara. Fa manana kandida sady mpifidy amin'ny fividianana ny paparay masina vaovao ny fitome izao i Madagasikara amin'ny alalan'ny son éminence ny cardinal Tsarazana Désiré misa 30 ireo cardinal fidiny papa fa 17 izay tantana ny Eglise Katolika Romana vaovao indray. Anjinjiny vaovao avy hatrany ary nivoaka ihany ny fahazon-dalana antanteraka etsika ho fanamarihana ny fetiny asa ho amin'ny rahampitso izay ho atao eny Tsaramasay ho ny valabe sindikaly na ny SSM androany. Vorara kosa nefa ny fanaovana kabary politika raha ny fepetra napetraky ny prefektora ny polisy Antananarivo ny filohan'ny SSM tsy manao politika ny sindika fa mifototra amin'ny fitakiana ny fanajana ny zo tokony sitrahan'ireo mpiasa fotsiny sy nilaza ihany koa androany ny SSM fa misy ireo mpiasa tereny ireo orinasa iasa amin'ny andro ny asa rahampitso voalohany volana May hosolo ny fotoana tsy liasana ny 13 aprily raha nitatitry nireo sindika irenivo ny orinasa sasany diabe miala eny andotam-penaka miazo any Tsaramasay no anamarihana ny valabe sindikaly ny fetiny asa rahampitso vaovao tanteriny Mamitena Andriamolona Omegarana Eritsaona. Nivoaka ihany ny fahazon-dalana avy amin'ny prefektura ny polisy Antananarivo rehefa nandrasa nefa herinandro mahery hoy ny teo anivon'ny valabe sindikaly na ny SSM araka ny fandaram-potoana efa napetraka isy ny diabe ho tanterany ireo sindika maro lafy mialohan'ny sy ny kabary sy fifanakalozana samihafa mikasika ny tontolon'ny asa amin'izao. Anisan'ny fepetra niaraka tamin'ity fahazon-dalana ity kosa ny tsy fanaovana kabary politika mandritra ny etsika ny sindikany mpiasa nefa tsy manao politika hoy hatrany SSM. Hoe tsy mahazo manao kabary politika zay zany ny fepetra fa averinay ny sindika dia tsy manao politika fa saingy kosa tsy maintsy miteny zay marary ny mpiasa zay tsy ho afaka ho afeniny zay ka tsy maintsy miteny ny marary ny mpiasa. Ny angatahanay amin'ny mitondra fanjakana dia zao ny hoe ny fitarainana sy ny fanehoana ny alahelo angambany tsy atao hoe kabary politika. Fotoana iray afandreo sindika manamafy ny antso sy fampahafantaran'ireo olana iaran'ny mpiasa ny iray May mbola misy anefa ireo mpiasa izay iaran'ny tsindry ka tsy afaka ny misitraka akory ny andro tsy iasana ny iray May hoy hatrany SSM. Misy ihany koa zany zao mpampiasa izay tonga aty aminay ny tatitra hoe asaina miasa ireo mpiasa hosolo ho tambon'ilay tsy niasana tamin'ny 17 ny volana aprily teo dia asaina miasa noho izay zavatra izay dia veriko fa zany zavatra zany mbola hetsoky foana ny ministera amin'ny ankapobeny hoe mba jereo fa manimba endrika antsika eto Madagasikara ihany satria ny organisation internationale de travail nge mijery. Diabe miala ny andotam-penaka miaraka amin'ireo sora-baventy samihafa miazo ny tanomenabe ny Tsaramasay no entin'ny sindika rehetra eo anivon'ny SSM manamarika ny fetiny asa rahampitso 2 May.
vao manodidina ny resaka fifidianana miandry ny didy avoaka ny filakevim-panjakana vao afaka manome tolo-kevitra amin'ny daty hamerenana ny fifidianana amin'ireo kominina 12 voakasika izany raha nambarany filohan'ny seny. Maro tamin'ireo kandidata amin'ireo komina ireo no nametraka fitoriana teny amin'ny filakevim-panjakana antony tsy maintsy andrasana ny didy izay ho avoakany vao afaka manao ny tolo-kevitra. Izay fanapa-kevitry ny filakevim-panjakana irery ihany koa no tsy maintsy arahany seny raha toa ka misy ny fiovana amin'ireo ben'ny tanàna efa napetraka tamin'ny fomba ofisialy ho iatran'ny filohan'ny seny nandritra ny fanomezan'ny masovony Inde fitaovana omaly Antraka Larso Omegarana Efjanona. Mbola tsy voafaritra hatramin'izao ny daty hamerenana ny fifidianana amin'ireo kominina 12 tsy maintsy anatanterahana izany. Nambaran'ny filohan'ny seny fa tsy maintsy miandry ny didy avoaka ny filakevim-panjakana vao afaka manome tolo-kevitra amin'ny daty ny seny. Ny seny miandry ny didy izay avoaka ny filakevim-panjakana. Ny filakevim-panjakana moa zany ny atao hoe conseil d'État. Dia miandry io zany satria misy ny fitakana io tonga ny filakevim-panjakana dia raha mivoaka ny izay didy izay dia hoentsika eo ny daty mahakasika an'izay famerenana ny fifidianana izay atao izay. Dia itsika moa tan-dalàna izay moa zany tsy fantatra antsika fa hitatsika eo aloha hivoaka ny fanapahany avy amin'ny filakevim-panjakana. Izay moa zany dia tany mpanjakana atsika dia manaraka izay didy izay avoaka ny filakevim-panjakana. Mikasika ny fivoaran'ny fanavaozana isan-taona ny listim-pifidianana kosa indray. Nambaran'ny seny fa efa miverina ny anivon'ny distrika ny lisitra amin'izao ary ho faranana tanteraka ny 15 Mey. Ny makasika ny fanavaozana ny isan-taona ny listim-pifidianana efa miverina eny anivon'ny distrika ny ireo ampitantaratasy rehefa nalevaka eny anivon'ny komina nanaovana fanamahina dia efa manao miasa fikarakarana zany dia eny anivon'ny distrika amin'izao fotoana izao ka amin'ny fahadimony folony volana Mey izao no anaovana ny famahanana tanteraka zany listim-pifidianana nanaovana fanavaozana zany. Nanome fitaovana entina hanatsarana ny fomba fiasa amin'ny fikarakarana fifidianana sy ny fanabeazana ny olom-pirenena omaly ny masovony Inde eto Madagasikara. Fa hiatrika fivoriana ara-potoana manomboka ny 9 Mey izao ireo olona siany solombavambahoaka. Irina mba tena isy fiatraikany amin'ny vahoaka ireo lalàna olan'iny ireo mpikambana amin'ny anteny rando olona na ny rontonda hoy ny mpanala vaovao tokony ho fianoana ihany koa ny 10 andro ivoriany ny olona sy ny solombahoaka ary tokony homena sazy ireo tsy manatrika ny fivoriana any amin'ny fiandohany ny volana Jolay indray vao hifarana ny fivoriana ara-potoana ireo solombahoaka sy olona araka ny voafaritra ny lalam-panorenana Zorabarajona no mitaritra antsika ny andindiny izay. Raha malala fa manatanteraka fidinana ifotony any amin'ireo faritra sy ny distrika iaviny avy ny solombavam-bahoaka sy ny olona mandritra ny fotoana sy ivoriana. Betsaka ihany izy ireo no hita amin'ny haino aman-jery sy ny tambazotran-tserasera mampiseho ny fidinana ifotony ataon'izy ireo. Misy kosa nefa ny sasany no tsy mahita ny vahoakany ary tsy mijery ifotony mihitsy azy. Anomboka amin'ny talata 9 Mey 2024 izao anefa ny fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny antenimera rotonta amin'ny ity taona ity ary tokony anatrika fivoriana avokoa ny olona sy ny solombavam-bahoaka rehetra mandritra io 90 andro andiniana sy andaniana lalàna io hoy ny mpanara-baovao. Amin'ny fotoana io ihany koa mantsy no tokony fantoka tanteraka amin'ny lalàna mifandraika amin'ny vilan'ny vahoaka ireo mpiambana ao amin'ny antenimera rotonta ho hiatrany ny faneho-kevitra ireo mpanara-baovao politika. Raha ny voafaritra ny lalam-panorenana dia fantoka amin'ny fandaniana ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana no ivon'ny fivoriana ara-potoana ankoatra ny volavolan-dalàna arosy ny gouvernemanta sy ny tolo-dalàna atolotra ny solombavam-bahoaka na ny olona mandritra io fivoriana io. Raha eny amin'ny antenimera-pirenena dia andrasana amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany io raha toka isy ny fanendrena ny solony ireo solombavam-bahoaka roa izay banga ao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Tsy mbola nosoloana mantsy ny solombavam-bahoaka iray Lantao Vangaindrano izay nampidirina amponja taoriana ifametrahany ny antota-taratasy filatsakovdiny. Toerana iray ihany koa ny banga ao amin'ny antenimera-pirenena satria niditra amponja eny tsy afa ny solombavam-bahoaka ny soavinandrina noho ny fanondranana sokatra antsokosoko. Raha ho an'ny antenimera-ndolona kosa
dia feno 20 tanteraka izy ireo amin'izao taorina nanendrena ny lolona lalatiana rakotondrazafy itodika eny amin'ny anteny miraroa tontaraka izany ny maso ny mpanarabaovao manomboka ny talata 9 Mey izao. Fa retsika tao anaty lohatenim-baovao teo ihany koa mbola tsy misy olona ahina efatrandro taoriny namonoana tamin'ny fomba fianao-bibiana ny Trisha zanaka vavy ny Fandrama. Fa tsy mbola nisy fanampanazavana avy amin'ny mpitandro ny filaminana atreto mikasika ity raharaha famonoana tamin'ny fomba feno abibiana ilay ankizy vavy 17 taona teny amin'ny 17 hektara. Nilaza ny gouvernoura Analamanga Erasoa Marmaka fa matetika dia olona avy anatin'ny foana no mahavita toe-javatra tahaka izao izay niseho teny amin'ny 17 hektara ary tokony miainga avy anatin'ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavany. Androany moa nalevina ny nofo mangatsiaka ny Trisha ankizy vavy kely 17 taona mipetraka eny amin'ny 17 hektara. Sora-Bartsona. Amin'ny maolo-pirenena sy mpanarabaovao naneho ny heviny mahakasika ny famonoana ilay zazavavy zanaka vavy ny mpanakanto Fandrama ny gouverneur ny faritra Analamanga Erasoa Marmaka. Matetika hoy izy raha nambarany dia avy ao anatiny foana no tomponantoka amin'ny fanafiana mitranga ary tokony hiainga ao anatiny aloha ny fanadiadiana ataon'ny mpitandro ny filaminany. Hevitra ihany ny azy raha miresaka tamin'ny mpanao gazety. Tondra telo famponona no an'ny zanaky i Fandrama zay namony ainy ary mangataka amin'Andriamanitra mba omen'Andriamanitra balisamba mba nasitrana ny marary zay atao hoe tsy vita moramora zany zanaka zany. Fa ohatran'ireny ve moa dia omezana tsiny ny mpitandro filaminana fa mandeha moa ny anketo hoe inona marina zavatra tranga. Ny mpitandro filaminana kosa tsy ahenika ny rehetrarehetra fa aloha samy tena mandray fepetra ny lehibe amin'ny fokotany tsika tsirairay avy fa matetika ary zavatra mitranga teto Madagasikara dia olona kaiky ianao piditra ao tranonao foana manao andray zavatra ohatran'ireny. Efatrandro aty aoriana nahafatesan'io zazavavy kely io tsy mbola naharenesana fanampim-baovao na dia kely aza ny mpitandro ny filaminana. Tsy mbola misy ankoa ny olona iray ahina amin'ity raharaha ity. Androany Trisha no nalevina ary ranomaso avoiziny ny an'ny reniny manoloana ny vata misy ny vata mangatsikany ny zanany nandritra ny fitaom-pivavahana teo amin'ny ekara 17 hektara milohana andevenana azy. Betsaka ny olo-pirenena no maneho ny heviny amin'ny tambazotra tserasera mangataka ny justice pour Trisha ny mba ivoan'ny marina sy ny ahitana ny olona nahavita ny famonoana feno abibiana tahaka izao hoy ireo mpisera eo anivon'ny tambazotra tserasera. Fa midika fa tokisana ny firenena malagasy sy fikansitrahana ny ahitaka ny filohandry rajoelina ny fampiatranony Madagasikara misesy ireo fihinana an-tampony sy fitsidihana ara-panjakana hoy ministra ny serasera sy ny kolotsaina Dona Maravola Miranty androany. Andray ny fisidihana ara-panjakana ny filoha Slovena avy amin'ny Repoblika ny Slovenia Madagasikara amin'ny volana Jona ho avy izao ary ampiatrano ny fihaonana tampony ny asataika amin'ny volana Aogositra taoriny ny fisidihana ara-panjakana ny Macron sy ny fihaonana tampony ny COI no mafisy ny mpitondra teny ny gouvernemanta fa hikatroka amin'ny asa fiatrany i Madagasikara taoriny ireo fanaovan-tsony samihafa taoriny ny fitsidihana ara-panjakana ny Macron ary ho lahara-pahamehana ny sehatry ny ango fitiavana adony Ivarasata. Vita tao anatin'ny fitoniana sy ny filaminana ny fandraisan'ny Madagasikara ireo hetsika roa lehibe ny herinandro lasa teo na nisy ary ireo andian'olona vitsy, ny antsy sy ny karoka ny fomba rehetra tsy hatomombana izany
ho nitatry ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina sady mpitondra teny ny governemanta. Ny 13 aprily 2024 ny fitsidiana ara-panjakany Emmanuel Macron filoha frantsay ary ny 14 aprily 2024 ny fihaonana tampony COI. Nampiseho ny firaisankina sy ny fahendren'ny vahoaka malagasy ny fahatotosandreo etsikareo araka ny tokony ho izy hiatrany ny fanazavana. Nanova endrika ny renivohitry Madagasikara ho tsara sy mahateonina ihany koa izany. Tsy hijanona amin'ireo etsikareo ihany ny fikojana sy ny fanadiovana ary ny fandaminana ny renivohitry Madagasikara ny mpitondra teny ny governemanta androany. Mbola andraisy ankalaza ny 20 taona ny iverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara isika ary sesesy ihany koa ny fandraisantsika ny fihaonana tampony sy ny fitsidiana ara-panjakana. Fandraisana etsikarezam-pirenena izay manamafy ny toerana Madagasikara eo anivon'izao tontolo izao. Ny fandraisana n'ireny sommet ireny sy ireny visite d'État ireny dia miainga amina aitarika aloha ireny. Mila matoky an'ilay firenena mandray an'ireny fihaonana tampony ireny ny firenena ny ivelany vao afaka mandray, izany hoe ny aitarika andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ireny fahazahoana n'ireny trophée maro teotsika vao tsy ela dia nahazo andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina ny aitarika politika miavaka ho any Afrika. Reny natambatambatra dia matoky any Madagasikara izao tontolo izao. Dia ny fandraisana ihany koa zany an'ireny fihaonana tampony ireny dia mampisokatra hatrany any Madagasikara eran'izao tontolo izao. Ho avy tsy ho ela ny visite d'État ny fanjakana Slovenie. Io moa mialohan'ny fahatongavana ohatran'io dia misy ny atsisika, misy ny fifanakalozana eo amin'ny firenena rotota hoe inona ny lahara-pamehan'ilay firenena, inona no afaka hoentin'ilay firenena manao visite d'État ohatrany nataontsika tamin'ny fanjakana frantsay teo. Misy ny fampiresahana hoe mifanaraka amin'ny politika ny firenena ray ny fitsidiana ara-pomba ofisialy ohatran'ireny. Dia isika zany zao rehefa neken'ny filan-kevitry ny ministra ny fitsidiana dia miditra mipitsopitso ny ara-teknika amin'izay tsika mijery ny politika ny fanjakana malagasy, inona no azon'ny firenena ny velany hoentina dia ao anatin'izay tsika ary isy fanambarana amin'ny fomba ofisialy zany hoe ireto avy ny tetikasa iarahan'ny firenena rotota. Ny arahan-drehetra nahita fa nitondra vokatra mivaingana amin'ny fanatevenina ireo tetikasa pampandrosoana eto Madagasikara na ny fitsidiana ara-panjakany Emmanuel Macron na ny fihaonana tampony COI ho hiatrany ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina hikatroka amin'ny asa vetrany ny fanjakana mba hipaka amin'ny isampahatra ny fampandrosoana ho entin'ireo tetikasa. Ny fifanaraha-piara-miasa natao dia teo ny amin'ny resaka angovo, eo ihany koa ny resaka fampianarana, eo ny resaka fambolena izay fantatritsika fa isan'ny politika tena lahara-pamehana andriamatoa filoham-pirenena, eo ihany koa ny eo amin'ny filatsahana sitrapo izay iankinan'ny andraikitry ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Dia misy ihany koa ny fifanaraha-piara-miasa maro ao anatin'izay satria fantatritsika tsara fa ny lohahevitra tamin'ny sommet an'ny COI iny dia ny resaka fahavitantena ara-tsakafo mifandraika amin'ny fifanarahana ara-barotra. Dikan'izay zany tena mifanaraka amin'ny politika ny fanjakana zany iny sommet na ny lohahevitra tao anatin'ireny fifanarahana natao ireny. Nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina sady mpitondra teny ny governemanta androany. Manana kandida sady mpifidy amin'ny fifidianana mpamparay masina vaovao ny 7 Mei izao i Madagasikara amin'ny alalan'ny Son Eminence Cardinal Zarazana Désiré. Miisa 3 amzato ireo kardinaly fidy ny papafa 7 sy 9 hitantana ny Eglise Katolika Romanina vaovao indray. 20 ireo kardinaly aty amin'ny kontinanta afrikana izay ahitana ny Madagasikara. Tsy maintsy mahazo roam-patelon'ny vatony mpifidy ny papa vaovao. Raha volana izy dia miato ny conclave ary mahazo ny fahefana feno avy hatrany hitantana ny Eglise Katolika ny papafa 7 sy 9 mitondra izay fanazavana izay fitiavan-dadonisy Ivrasat. Iraka 10 andro taorian'ny fandevenan'ny Pape François, Papa fa 9 sy 9 nitantana ny Eglise Katolika Romanina dia iroso amin'ny fifidianan'ny Papa vaovao ireo kardinaly maneran-tany mivondrotra ao anatiny antsoina hoe Collège des Cardinaux. Raha 12 sy 9 ireo kardinaly maneran-tany dia 13 ihany no afaka mifidy izay manana ny taona latsaky ny 20 taona.
manana kandida sady mpifidy amin'ny fifidianany paparay masina vaovao ny fitome izao i Madagasikara amin'ny alalan'ny son éminence ny kardinaly tsara azana Désiré. Anatin'ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana dia azo fidiana avokoa ireo kardinaly 13 afaka mifidy tena ihany koa izy ireo. Tsy maintsy tanterahana mila tsapato miafina trano kosa nefa izany. Aorian'ny fifidianana voalohany ka tsy mbola lany ny papa vaovao dia voafaritra amin'izay ireo kandida mifaninana hatramin'ny farany. Tsy maintsy mahazo ny roa apatelo ny vadiny mpifidy ny kardinaly iray voalany ho papa. 12 ireo kardinaly afaka mifidy sy fidiana avy aty amin'ny kontinanta afrikana ahitana ny Madagasikara. Anisan'izany ireo kardinaly avy amin'ny firenena Afrika Atsimo, Algérie, Burkina Faso, Cap-Vert, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Maroc, Nigeria, RDC, Rwanda, Soudan Atsimo sy Tanzanie. 17 taona ny kardinaly zandrindrindra izay teratany ukrainiana Mikola Bishok. 7 taona kosa ny zokiny indrindra izay teratany espaniola antsoina hoe Carlos Osoro Sierra. Rehefa lany soamantsara ny papa vaovao izay papa faha-fito amby 16 hitantana ny Eglizy Katolika Romanina maneran-tany dia ametrahana ny fanontaniana izy hoe ekenao ve ny mahalany anao ho lehibe ny Eglizy Katolika Romanina maneran-tany. Rehefa manaiky izany ny kardinaly lany dia antaina azy ny anarana hoentiny maha-papa ray masina manomboka eo. Raiketina nitsoratra avokoa izany rehetra izany ka manomboka eo dia mahazo ny fahefana feno avy hatrany hitantana ny Eglizy Katolika ny papa faha-fito amby 16. Mifarana avy hatrany ihany koa ny conclave ataon'ireo kardinaly amin'ny chapelle Sixtine. Ampahafantarina amin'ny vahoaka ampahebe maso ny papa vaovao ary eo no ilazana ny fehezanteny malaza hoe Habemus Papam, midika hoe mahazo papa vaovao isika. Ny fivoahany setroka fotsy ihany koa no afantarana fa nahazo papa vaovao ny Eglizy Katolika Romanina. Fao amin'ny siranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato nafaingana ny fotoana fiandrasana eny amin'ny fahatseranana noho ny fanavaozana maro izay natao tato anatin'ny ataona vitsivitsy dia nahazo ny loka Best Waiting Time 2024 ny fahatseranana malagasy etsika nangatsitrahany ny mpandeha sy ny mpitantana. Abraham Razafy no mitantatsika ny andindiny izay. Kely kokoa ny adi-tsaina fohy ny fiandrasana mazava kokoa ny fitsipika izany zava-misy vaovao eo amin'ny mpandeha eny amin'ny seranam-piaramanidina eny Ivato. Ity ny loka mariky ny esaka nataon'ny fahatseranana malagasy nanavaozana ny rafitra sy ny fomba fiasa. Napetraka ny circuit vert na ny zotra maitso ho an'ireo olona na passager izay tsy manana zavatra ho deklarena aty amin'ny douane ka afaka mivoaka avy hatrany izy ireo. Ny eo amin'ny zotra mavo kosa natokana ho an'ny passager na ny mpandeha izay manana entana tokony atao fanambarana ka andoavana haba tseranana. Napetraka ihany koa ireto trano fitaratra ireto mba ahafahana mandray avy hatrany ireo passager izay manana entana tokony anaovana fanambarana eto anivon'ny faditseranana. Nametraka ihany koa ny faditseranana ny caméra de surveillance isaky ny poste rehetrarehetra izay iasan'ireo mpiasan'ny faditseranana eto anivon'ny seranana. Misy ny lehibe eo amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpandeha. Ty loka ty dia vokatry ny ezaka natao hampandeha haingana kokoa, mazava kokoa ary ho azo antoka kokoa. Fandalovana eny amin'ny faditseranana ho iny ny faditseranana malagasy. Nisy fanatsarana maro natao, famantarana ny lalan'ny mpandeha, ny taratasy famenona tsotra, ny sehatra tserasera, fantaovana lala amin'ny findaisy ny TPE ary ny fisian'ny brigady mitondra likapitsikilo. Miompana amin'ny fitoniana sy ny fangararana ny zavatra rehetra, miaraka amin'ny fepetra manama fiarovana, manohitra kolikoly ary manaramaso ny fidirana sy fivoahana rehetra. Rehefa fanavaozana ireo no anisan'ny mampiakatra Madagasikara ao amin'ny fentra iraisam-pirenena, ho hatrany ny faditseranana malagasy. Fa tsy mipaka amin'ny vahoaka ifotony tetika Saralakely napetraka ny fitondram-panjakana raha nambarandi mponina ao akaiky ny arivo komina Ankadikely Ilafy. Diso fanantenana tanteraka mantsy ny vahoaka ao an-toerana rehefa nampanantenana famboarina ny lalana sy fivezivezeny daholobe izay nampijaly azy ireo sy nangatahana amin'ny taonany maro kanefa ampandalana hafa izay tery sady tsy misy mampiasa ao amin'ny tsy fokotany mifanila amin'ny akaiky ny arivo indray no nanovana ny tetika Saralakely raha nitatitr'izy ireo atranty tesitra mafy ny vahoaka izay nona tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Mitatitra izany Eliza Herman sy Eric Ranefson.
Efa nanomboka ny taona 2014 no nanao fangatana amin'ny anamboarana lalankely ity lalana be mpampiasa ao amin'ny fokotany akaiky ny Arivo, commune Ankatikely Lafity ny mponina ao an-toerana. Ratsy ny lalana ary sahirana mponina mpampiasa azy, indrindra rehefa avy ny orana. Nisy ny fampafantarana ny taona 2024 vao ampidirina ao anatin'ny tetikasa lalankely ity lalana ity, efa tonga nidina ifotony tamin'izany ireo mpandrefy lalana. Efa raikitra ihany koa ny lanonana fanolorana ny lalana niaraka tamin'ireo manampahefana raha ny fitantaran'ny mponina ao akaiky ny Arivo. Kanjo daba-bolana taty aoriana, lalana hafa izay ampiasain'ny tokantrano vitsy anisa indray no voalaza fa ho amboarina fa tsy ity lalana fampiasan'ny daolobe ity raha ny fitarainan'ny mponina. Tamin'ny farany teo izay mba faly daholo ilay vahoaka fa ho atao hono ilay lalanay. Dia efa nisy fety lanonana mihitsy tonga tao ny chef district ny ben'ny tanàna, chef fokotany maromaro izay hoe voakasiky ny lalankely efatra angambany izay. Dia nefany tapa-bolana tao aorianan'izay tonga indray ilay mpandrefy lalana fa tsy ilay lalana indray hono ny atao. Dia izay no mahatonga ilay vahoaka mitroatra sisa hoe fa dia inona loatra izahay no tsy mba mahazo misitraka amin'izany lalankely izany. Nefa izahay mandoa didy ara-dalàna daholo, mandoa hetra ara-dalàna daholo. Nefa zavatra miverina avy aty avany mankaty amin'ny vahoaka izany dia tsy misy. Efa maro moa ny olona nianjera tamin'ity lalana ity, kanefa na ireo mpianatra madinika dia mampiasa izy ity avokoa. Rehefa fotoana aviorana raha teo moa dia tena tsy hayale, hoy ny mponina. Ireo mihazo any Ambatobe, Ankadidramamy, Mahazo, Ambomangakely sy fokotany maro hafa dia miditra ity lalana ity avokoa. Tezitra no sady malahelo ny mponina, diso fanantenana no efa nanantena ny anamboarana ity lalana ity. Raintsika izao ny resabe. Ny vondrona vaovao malaza eto an-toerana sy any ivelany mba mangataka ny tompona andraikitra mba hijery akaiky ity tetezana Ambatofotsy ity fa tena betsaka no vaky pneu eo amin'ny manodidina eo. Za anisany feno fantsika amin'ny tetezana iny sady ny ankabeazany dia mibiloka ohatra ny ity amin'ny sary ity daholo dia mora kely ny idirany amin'ny pneu. Mba jereo akaiky tompoko fa sady manimba fananan'olona ny mety hiteratoza. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy Fotatreva ho an'ny Toliara, renim-pianakaviana iray maty tsy tradrano. Fiara iray avy any Fotatreva ho an'ny Toliara nitradoza teo amin'ny pilônina Ankely Berengy ny atoandro teo. Vokany renim-pianakaviana iray maty tsy tradrano. Misy ireo naratra, tapatanana sy tongotra ary vakiloha. Olana ara-teknika no nampihemotra ny fiara ka nahatonga ny loza raha ny voalaza ny loharan'ny-baovao. Ny vondrona vaovao farany filin-info ofisialy tombanana itoy hatrany ny orana any amin'ny morontsiraka avovoany antsinana ny nosy androany mety hatratra 70 hatramin'ny 20 milimetatra ny tany rotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Fa manamahiny isika eto amin'ny sampan'ny fampiaraham-baovao amin'ity alina ity roa andro mialohan'ny hetsika goavana ankalazantsika eny amin'ny hôtel international Ivato ny andro ny 3 Mey anisan'ny mpanakanto anafanana izany ny tarika Oladada tonga eto ihany koa i Dadalo izay solontenan'izy ireo moa izany mazava ho azy. Miaraba anao tompoko. Ya miarabany Romia, miarabany Sibelako, dia indrindra moa miarabany vahoaka malagasy izay manaraka an'ity vaovao an-tsary izay malaza be ity. Manahoana sy manahoana ny ataontsika hoe fiomanana sy ny fahavononanareo raha izay ny azo ilazana azy araka ilay voalazako teo fa ho avy ny andro ny sabotsy manahoana ny fiomanana Oladada hiatrika an'io fampifaliana sy fampandihizana atao amin'ny fahatenin'ny volana Mey. Voalohany indrindra aloha voninahitra lehibe ho anay tarika Oladada ny manatrika an'io fahafolon-taona ny tondresaka izay fandarana ao anatin'ny ny amanjery TV Plus moa ilay izy izay resantsika izao. Voninahitra lehibe ilay satria fandarana tena be mpanaraka be mihitsy raha eto Madagasikara indrindra mino fa any andafy koa betsaka ny manaraka an'io fandarana io dia voninahitra ho anay izany alohan'ny miatrika an'io alim-pandizana io. Ankoatran'izay koa
ny fiomanana araka ny fanontaniana napetraka anao tao zany a dia efa tena volona de volona izahay moa zany a efa matianina amina resaka fampandihizana indrindrandrindra nitsiranay koa be da be koa no afaka mampandihizany sy ny rehetrarehetra volona de volona izahay satria efa ataontsika hoe am'ray volana tao efa nanomana foana nyo alim-pandihizana io zany izahay. Tony ahoana ny seho hoentin'ny oladada amin'io fotoana io a afaka mba zaraina mpijery ve amin'izao alina izao? Ny seho moa zany de aseho an'ilay izay vahoaka malagasy satria tsy voatery le olona zay anatrika an'io alim-pandihizana io satria voafetra ihany le toerana araky ny fahinoako anazy a dia le izy nefa mandeha mivatana amin'ny aina aman-jery a dia ho asehontsika ny vahoaka malagasy zay mijery ny aina aman-jery sy zay manatrika an'io fotoana io a hoe ohatran'izao ny fampandihizana ataon'ny oladada zay tena miavaka tokoa satria ho ataonay a zay miavaka noho ny fataonay fampandihizanay hatramin'izay a fanaovanay alim-pandihizana sy ny fanaovanay cabaret sy ny fanaovanay fisehoana atsehatra hatramin'izay zany a io alim-pandihizana io satria raha tsy miteny fotsiny aho zany eo amin'ny fomba fiakanjo izay tsy maintsy ampanarahana ny time mihitsy ny fiakanjonay amin'ny fotoana dia ankoatran'izay koa ny fanomezana ambiance ny olona izay io moa tsy mamela kely nareo anazava kely ny momba n'ilay zavatra ho ataonay zany satria miakina foana io amin'ny publika zany miakina amin'ny izay miatrika eo aminay eo foana zany hoe raha ohatra ka génération manao ahoana eo a dia ahoana ny fomba fampandihizana an'ilay olona raha ohatra kanefa io zany mixte satria ao daholo na tanora na olo-dehibe hiatrika an'io alim-pandihizana io dika zay zany ho afangaronay zany ilay ambiance zany. Afinaritra dia afinaritra noho izany ny ambiance amin'io fotoana io a tsara manamarika fa sold out tsika izao zany hoe efa tapitra ny tapakila ho anareo izay tsy nahazo tsy afaka mifanatrika aminay any toerana zany dia andeha mivantana eto amin'ny TV Plus Madagasikara izay alim-pandihizana izay dia ho afanay ny oladada araka ny fanazavana teo dia seho mahafinaritra be no entin'izy ireo amin'io fotoana io ka dia entoary ny hafatra sy fanentanana farany. Ya ny hafatra moa zany dia zay mampalahelo fotsiny kely fotsiny na fotsiny hoe misy olona mbola tena te hiatrika anatrika an'io fotoana io nefa tsy afaka anatrika an'io tsony izy zany satria efa se fermé zany le alim-pandihizana fa na dia zany ara tsy manakana antsika hijery aina aman-jery hijery mivatana ny alim-pandihizana amin'io fahafolo taona ny TV Plus io zany dia manentana andratsika rehetrarehetra anaraka foana ny TV Plus satria ity ny tena télé akaiky vahoaka indrindra zany raha mbola eto Madagasikara dia manentana antsika rehetrarehetra anaraka ny TV Plus indrindrina fa ny dondresaka moa zany dia indrindra moa fa ity vaovao zay atrehan'ny Sibela sy Romi zao zany dia zavatra mahafinaritra be fanentanana farany fotsiny avy amin'ny tarika oladada zany dia hoe nabetsaka ny fandrosoana na amin'ny resaka mozika zany aza manary ny mahamalagasy anao foana fa ny mahamalagasy anao foana no afantaran'olona anao hoe gasy anao zay le fomba fitenay foana hoe aza manary ny fototra fa zay tsy manary ny fototra zay ny misy fotony. Ny arty mamerina ny fisaorana sy fankasitrahana ny tarika oladada nanaiky amin'io fotoana io anafana izay fankalazana ny fahafolo taona ny fandarana tondresaka izay feno dia feno ny fanazavana teto dia nareo sisa ny andrasanay zany amin'ny fahatelo ny volana Mai eny amin'ny hôtel international Ivato manomboka amin'ny enora ny mandeha mivantana eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'ny fitora ny adiefitra ary aorin'izay ny lanonana miaraka amin'ny tarika oladada sy ny sanda mozika. Sotra tompoko.
fatoizantsika hatrany aloha ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ny 70 ireo orinasa eto Madagasikara dia anatin'ny tsy fanarahan-drafitra avokoa raha ny fanazavana sakanao an'ireo mpandrarany miditra anatin'ny sehatry ny ara-dalàna noho ny tsy fatokisana ireo tetikasa fa aompy sy ny fiheverana fa sarotra ny fikirakirana ireo antotaratasy idirana amin'ny ara-dalàna ampirisiana ireo orinasa hiditra anatin'ny manara-drafitra dia isy ny fifaninanana ho an'ny sehatry ny fandrarana afana mahazo famatiam-bola sy toana fanadihadiana. Maro ireo orinasa madinika sy salatsala ny forona teto Madagasikara tao anatin'ny taona nifanesana ny fanazavana mijanona amin'ny sehatra tsy manara-drafitra nefa izy ireo no ny ahiahy maro anisan'izany tsy fatokisana ny mety ho fahombiazana na tsy ny tetikasa sy ny fampiasam-bola atao ka tsy ampidirana ireo orinasa anatin'ny ara-dalàna maro ny lafiratsy ny firoboroboan'ny sehatra tsy manara-drafitra io ho any lafin'ny toe-karena. Mampatonga ny olona somary liana tsy tena maika hiditra amin'ilay sehatra formel dia le hoe tsy matetika zany mbola matahotra ry zareo hoe tsy tena mandeha le orinasa izay tena compréhensible tena fantatra hoe ndrendray ianao manana hevitra ianao tsy tonga dia fantatrao iny hoe andeha tsy fantatra iny hoe andeha dia nefa ianao raha ohatra ianao tonga dia monsieur formalisé dia mila manao cessation d'activité ianao raha sanatria ilay izy tsy mandeha izay procédure be dia matetika zareo matahotra an'ilay procédure ary eo ny tena mampisy ny incubateur mba hanamorana an'izay procédure de formalisation zay dia tsy tokony atahotra zany olona manao an'ilay izy satria izy zany eo amin'ilay hoe fatahorana foana hoe misy hoe mety tsy handeha ilay izy le légitimité zany hoe mety tsy handeha io ndraindray koa ny sasany mbola tsy tena matoky tena dia iny matahoran'olona amin'ilay formalisation. Ampirisian'ireo orinasa madinika sy salatsala ny hiditra amin'ny sehatra manara-drafitra misy ny fifaninanana karakaraina amin'ny alalan'ny toana japoney hisetraka famatiam-bola sy tantsorika samihafa ampahompy sy ampiroborobo ny sehatra savoafantana ireo orinasa madinika sy salatsalany mandresy amin'ny tsy fifaninanana ity tsy maintsy ireo orinasa anatin'ny ara-dalàna nefa no afaka mandray anjara amin'izany tamin'ny taona lasa misafito amin'ny 30 ireo orinasa nafeno ny fepetra ny faninana na sy famatiam-bola hatrany amin'ny 30 tapitrisa ariary avy sy tantsorika ireo orinasa miisa 3 nivoaka ho mpandresy tamin'ny fifaninanana tsy mifidy sehatrasa ny fifaninanana fa afaka mandray anjara ireo orinasa madinika sy salatsalany rehefa mafeny fepetra santionandreo orinasa na azy fandresena ny orinasa mpisivana sy mpanodina fako na ihany koa ny orinasa mpivarotra sy mpampiovana momba ny sehampiariana trondro tamin'ireo andihany teo aloha tamin'ny fifaninanana. Tafiditra tanteraka amin'ny fiakarana ny Everest ny fianakaviana malagasy boka tanjona tamin'ny tidingana ity ny fahatongavana amin'ny toerana fitobiana eny an-tendrombohitra nanomboka ny 12 aprily ity fianiana ny tendrombohitra ny Everest ity ary anofahofa ny sainam-pirenena malagasy voalohany izy ireo Abrahamazafy no mitatitra ny andindiny izay. Hatramin'ny idiran'izy ireo tao Katmandu ny 12 aprily lasa teo dia niditra amin'ny fanamby lehibe ireto fianakaviana malagasy ireto. Tanjon'izy ireo ny ampiakatra voalohany sainam-pirenena malagasy eo an-tapon'izao tontolo izao ao Everest. Herinandro voalohany natokana ho an'ny fandaminana ny fanazavana teknika ary ny fahazarana amin'ny rivotra manify any Perisa sy Lobus ary tamin'ny 13 aprily dia tonga soamantsara ao amin'ny toby fototra 5,000 metatra mahery ambony ranomasina. Nijanona tao an-toerana nandritra ny henandro izy ireo nanao fanazara-tena nitsapa-tena amin'ny atsika sy ny tsy fahampin-drivotra ary namolavola tanteraka ny ampahany sarotra indrindra amin'ny dia. Anio larobia 30 aprily dia miditra amin'ny dingana vaovao izy ireo ity ny fiakarana lehibe voalohany makany amin'ny toby voalohany faharoa ary fahatelo eo anelanelan'ny 9,000 hatramin'ny 7,000 metatra mahery. Ity fiakarana mialoha ity dia manampy amin'ny fahazaran'ny vatana amin'ny hery manify ary manatitra fitaovana ilaina ho an'ny fanandramana farany makany an-tampony. Efa miditra ireo faritra tena sarotra amin'ny andihany izy ireo androany ka manomboka ao amin'ny Kombo Icefall, faritra feno ranomandry mihetsika anisan'ny faritra mampidi-doza indrindra amin'ny Everest. Kombo Icefall, là, on est parti à 5h du matin du base camp. Là, après 3 heures, on a fait un peu d'entraînement. On est en plein dans le glacier et là, on redescend. Je vous dis, c'est pas de la tarte. Hein. Moi, j'ai bien envie de rentrer tout de suite, hein, Madagascar. Tsy dia tsotra ny fiakarana ny Everest ady amin'ny atsika tsy fahampin-drivotra sy avizanana mitambesatra ny miandry saingy miaraka amin'ny herim-po faharetana ary fanetritena manohitra ny nofo ny fianakaviana boka tsy mandeha irery izy ireo amin'izany fa hery entin'ny finoany sy ny fitiavan'ny vahoaka malagasy iray manontolo.
Efa misy ny paikady manokana napetraka amin'ny fomba fiasa ahafahana manohy ny fanadiovana ny tanàna amin'izao nosokafana amin'ny sehatra tsy miankina tahaka ireo orinasa rehetra manamorona ny lalam-pirenena anatin'ny boriboritany vahivatra ihany koa ny fiara-miasa miaraka amin'ny fokontany sy ireo rafitra fanadiovana eny fotony raha ny fanazavana izay nangon'ny ny mamitena Andremolona sy Eric Ranefsan. Anisan'ireo boriboritany nanaovana hetsika manokana amin'ny lafiny fanadiovana sy fandaminana ny boriboritany fahefatra anatin'ny komuna Antananarivo renivohitra nandritra ny fandraisan'ny Madagasikara ny fihaonana tapiny COI. Maro ireo fanatsarana nentina nanaovana ezaka manokana ny fandaminana ny tanàna tafapetraka ny lamina amin'ireo toerana rehetra manamorona ny arabe ary voatazana ny fahadiovan'ny tanàna. Toromarika nomeny filohan'ny Repoblika nefa ny tazomana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Nisy arak'izany ny fanapahana ny ainga avy amin'ny komuna Antananarivo renivohitra ny amin'ny tazomana ny fanadiovana sy ny filaminana amin'ireo toerana efa nanomboana izany sy ny anitarana ny fepetra amin'ireo faritra hafa rehetra anatin'ny boriboritany iray manontolo ho an'ny boriboritany fahefatra. Anaovana ity hetsika ity avokoa ireo fokontany miisa 2 nosokafana amin'ny sehatra tsy miankina ihany koa ny fiara-miasa amin'ny lafiny fanadiovana sy fandaminana. Izahay moa zany dia efa manao izay ezak'izay ary manao ny atao hoe maintien ny lalana rehetra izay mihitatra ety anivon'ny boriboritany raha hitantsika angambany ny Analakely sy ny axe principal izay nandalovan'ny vahintsika no nanaovana izay fahadiovana izay. Ankehitriny dia efa mikisaka aty amin'ny boriboritany ny ezaka fanadiovana eo indrindratsika no mametraka izay paikady izay ametrahana tanteraka ny fitazomana ny fahadiovana. Efa misy tanteraka moa ny atao hoe fomba fitondranay ety anivon'ny arrondissement izay lara-pahamehan'ny fahadiovana izay izay rahana miasa amin'ireo direction maro rahana miasa ihany koa amin'ireo fokontany miara-miasa ety amin'ny boriboritany eo ihany koa ireo rafitra fanadiovana rehetra izay miara-misalahy amin'izay fitandrovana sy fitazomana izay fahadiovana izay. Ho toy ny ezaka fanadiovana sy fandaminana iara-isalahy amin'ny hetsika fanadiovana faobe ny boriboritany fahefatra iray manontolo amin'ny sabotsy selome ho avy izao. Anome tanan'ireo rafitra fanadiovana eny amin'ny fokontany ireo tompony andraiky ny fodrafitra samahirin'ny 300 eny fotony raha ny fanazavana trany. Doratsika ary ireo vaovao tapatapany. Mijaly ny mponina eo rehefa manga rehefa mitady-pahasalamana. Kilometatra maromaro moa vao mahita toeram-pitsaboana ny mponina. Raha hitondra mpiteraka izay na marary dia lavidavitra ilay izy. Tsy haiko hoe firy kilometatra izay zao mbola vahiny koa izay ny eto. Fa mety aminay zany zao ty toerana ity. 6 kilometatra zany ilay arivo mamo. Dia eto izay raha mba amin'ny andro alina dia mba akaiky anay ilay izy dia tena mety aminay. Ity CSB2 vaovao ity no tobim-pahasalamana voalohany ao Fiarefamanga distrika Rivomamo. Tsy voatery andeha lavitra intsony ireo mponina manodidina rehefa hitsabo-teny raha toa ka tsy maintsy mandeha kilometatra maro vao mahita ny toeram-pitsaboana teo aloha. Ity zany ny voalohany resaka hoe fitsaboana fototra no amboarina fa efa misy maromaro any amin'ny faritany misy eto Antananarivo efa eo andalan'ny piketrehana an'le izy. Ny anton'le hoe maninona no fotodrafitrasa le izy ny fiangonana zany mijery an'le hoe inona no fiantraika an'le fanampiana atao. Dia rehefa manome zavatra ohatra hoe sakafo dia avy eo lany le sakafo dia avy eo verina marefy ihany le vahoaka. Dia tao anatin'izay no safidy hoe andeha zavatra olovain-jafy no atao zavatra azo refesina ny fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina. Ahitana efitrano sivy ity ivitoeram-pahasalamana fototra ity toy ny efitrano ho an'ny dokotera, ny mpamiteraka, ny efitrano fandidiana sy fampiterahana, ny fivarotam-panafody, efitrano fanaovam-bakisiny, trano fandorana ireo fanafody avy nampiasaina, trano an'ireo mpiandro marary, fanariam-pako voambiny. Mbola misy amin'ireo tokantrano no mbola miaina tanteraka ny fiantraika ratsy nateraka ireo rivo-doza na nandalo farany teto Toliara-ambony vohitra toy ny ato amin'ny fokontany Ambohitsabo. Maheriny zato isa izy ireo no mbola tradoza ary tokantrano 10 no mbola dibo-drano ary efa miova maitso tanteraka ny rano araka izao amin'ny sary izao. Efa betsaka ny fitarainana nataon'ireo mponina monina eto andrefany fiavota
mba hisintonana nyity rano fa saigny mbola tsy nisy valy ny hatreto hoy ity tradoza izahay ato amin'ny fokotanina Ambohitsabo secteur 1 mangataka anareo baka Tananarivo agny mba hizotso aminay atoa fa izao tatao aminay ato fa nangataka zay fa tsy nisy valinjesaky ny azonay ka nareo Tananarivo koa mba angatahanay ho avy aminay atoa tsy tominareo ranonay atoa fa tena mijaly zahay ato io tatao ranonay atoa fa mihamahitso avao iaby ka mba angatahanay nareo Tananarivo mba mizotsoa lahy haninto rano aminay ato ity fa io tataonay gebo zahay atao lasa manofa trano mijaly vady aman-janaky jala tokony mba hanovanay ny sakafo vady aman-janaky lasa anofanay trano zay antony ivolananay nareo baka Tananarivo mba mizotso aminay ity nareo haninto ranonay ity lefa mijaly zahay fa maro dingana nataonay fa tsy misy raha nataondreo reo njaraiky mbola nanamafy ity Ramatoa fa efa ho efa-bolana izy reto mbola tsy nisy namonjy ary efa miara-miaina amin'ireo biby hafahafa ato anatin'ity rano maitso kana zahay mangataka nareo Tananarivo any lahy olobe Tananarivo any mba hanampy anay Toliara toy Ambohitsabo afasy fiavota feno rano fa efa bola zahay miaraky miroro amty moky amty biby amty laly tsy haiko mena manehy tsiri zao amy rano maloto toy fa mihara maitso mampataho zahaly fa misy biby mitsanga amy rano toy etoa mangataky zahay lahy amireo ambony any Tananarivo zao any fa Toliara etoa fa tsy metaky vahaolany zahay nareo Tananarivo. Nisan'ny mahasintona mpizahatany Nosy Sainte Marie raha ho an'ny eto Madagasikara antenana hiakatra ambony ny tany fitsidiana raha misy ny fampahafantarana ny tantarany Sainte Marie tokony havadika ho mahaliana ireo mpizahatany ny fady sy ny fomba masina ao amin'ity nosy ity ka ahafahana mampiroborobo ny fizahatany ahafahana mampandroso sy mampiray ny malagasy fanazavana. Tsy tokony ho sakana ny fady sy ny fomba masina anana nosy Sainte Marie fa tokony havadika hisarihana ireo mpizahatany sy entina hampandrosoana ny tantara. Maro ireo tombotsoa azo ary afaka entina mampitombo fifaneraserana amin'ny samy malagasy ary hitondra fampandrosoana fampahafantarana ny nosy Sainte Marie hoe mbika anakile pahay lalàna sy mpampianatra mpikaroka. Ny enjeu ariko misy anankiroa satria efa nindriko matetika fa resaka fady sy fanajana ny zavatra masina anisan'ny fototra afantarana ny antenosy raha ohatra ka dia amin'ny lafiny curiosité ny fady na ny ranomasina misy an'idolo eran-tany na eto Madagasikara na ny velany any fa tsy tokony adikatsika avy atrano hoe sakana satria raha misy zany curiosité ny olona mba ty afantatra hoe inona moa na tonga ilay fady inony aona ny fivoarany mety vao maika ho maro koa aza ny olona tonga any taka za fahitatsika ao Roma amin'ilay fontaine ao Roma iny zany. Fa betsaka ny tantarana voaka mahakasika ny Sainte Marie nefa mbola tsy nisy raha tsy izao ny tantara fivoaran'ny sata mahakasika ny tanàna feno tao anatin'ny 200 taona ny ainana tao anatin'ny fanjanahantany sy ny 10 taona taty aoriana izay nazao Madagasikara fahalovantena. Raha misy document maro mikasika ny tantara eto Madagasikara tantara mikasika Sainte Marie tena misy amin'ireny document reny fa miparitaka marobe fa na tapatapany fotsiny na mikasika sujet bien déterminé na fotoana anankiray fotsiny raha oharina ny zavatra nisy tamin'ny andron'ny fanjanahantany izay mipetraka laharitra misy 2 siècle tany Sainte Marie sy ny zava-bita nanomboka tamin'ny fahalovantena Madagasikara raha atao intizy atao parallèle reo zany iny ny tombotsoa hitany ny vahoakan'ny Sainte Marie zany nandrisan'izay 20 taona fanjanahantany zay sy 90 taona sy ny fahalovantena. Nisy ny fampisehoana amin'ny boky izay navoaka ny mbika anakile izay mpampianatra mpikaroka mahakasika ny tantara ny nosy Sainte Marie. Fa akoatra ny tarika olandada anisan'ny anafana ny lanonana ihany koa ny mpanakanto ny orchestre sy na mozika moa zany amin'ny sabotsy telome ho avy izao ka efa vonona tanteraka izy ireo manomboka amin'ny enora ariva dia fanome fafampo an'ireo olona izay tonga ao anatin'ny efitrano ny sanda mozika ary ny karazan-kira rehetra no izany izy ireo ho vizina ao anatin'ny izany arahantsika ny fanazavana ihany koa.
andro vitsy sisa dia tonga ilay fotoana ny sanda mozika efa vonona tsara mihitsiny a ny anentana anareo sy hitondra ny ambiance tsara dia tsara amin'io andro io koa manasa antsika rehetra ny génération rehetrarehetra mihitsy moa izany a na ny tanora na ny antitra na ny ankizy a na dia hoe tsy afaka manatrika amin'ny vantana raha fa afaka manatrika amin'ny fahitalavitra dia manasa antsika rehetra hijery sy ankafy satria ny sanda mozika dia efa tena vonona hatramin'ny farany mihitsy. Apasivina aloha tsika fa manomboka amin'ny enina amin'io dia efa misy seho ao efa vonona ny sanda mozika ny TV plus raha teo efa vonona daholo amin'io fotoana io amin'ny enina zany aza miandry hariva be aza miandry hoe manomboka zay fotongonareo amin'ny enina dia efa manomboka tsika efa misy seho ao dia ny sanda mozika ao anatin'ny animation dia tena manao zay mampifaly mampitsangana ny olona rehetrarehetra araka voalazan'ny fiantra teo hoe toute génération dia mahazo anjara ny daholo ny rehetrarehetra fa masoandro mihiratra ho mampalahelo izay ihany. Araka izany moa zany Rezy Menakavy dia ankoatra ny sanda mozika izay efa nilazainy sy Rovavy teo ny zavatra ho atao dia ao koa mbola misy artista izay fantatritsika efa artista malaza be Oladada dia mbola ao koa mbola misy DJ izany hoe ankoatra ny seho ataon'ny Oladada sy ny sanda mozika zany dia mbola ao koa ny DJ zany hoe ambiance toute génération zany io hoe dia mpanentana izay sady tanora mibogosy mihetsikehtsika tsara ampilalao antsika ao miaraka aminay dia malasa fa efa J-5 sisitsika tongava daholo tompoko. Efa notsindrin'ny sanda mozika ty moa fa nisan'ny anafanalonana ihany koa DJ Tony ao anatin'ny Madagasikara zay vonona ihany koa meno ambiance ampifaly antsika rehetra zay tonga ao sy ny any tokantrano naraka mivantana iny alina miavaka zay ho tanterahantsika misabotsy ho avy izao iny fa zao koa sika naraka ny voambolana. Ny tambatrosa izay indray no entina amintsika ato anatin'ny voambolana raha fiteny français dia hoe dette izany hoe raha zavaina tsotra dia akonton'ny zavatra rehetra natao trosa voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity efa ho alohan'ny tambatrosanao raha te horosoana sakafo ianao anio rehefa izay ary no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro iteny io rehefa miteny malagasy sarobidi ny teny malagasy ary fahaizana ny mifehy azy. TV plus Madagasikara. Bijouterie ravaka mividy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveauté Béorique Box 3, Antanarena ambany pharmacie Pergola. Norolotra ao anao. Moteur. Action. Aiza tany zany? Ay ataony raha général. Tatany Adamsa. Ora général. Ori tatany Adamsa. Ahoana? Mivoata aho. Ahoana? Misy inona? Mivoainao ty. Ahoana mihitsy moa le zanako nohatry zao. Vonoany Adamsa zanako ao le zanako dia mitomany be tonga any an-trano. Ny solomasony iny potika. Atsovy mihitsy le zanako ao fa zao ny anaovany zanako mitaraina foana io. Ore Adamsa. Vonoany zanakareo ony io. Vela ty. La hono namonana io. Izy namonana voaloha tsika maninana anazy any toa dia vonoiny. Kto tsy miaratra ny lakory izy. Iza namono voaloha. Izy ka namono voaloha teo. Ka rehefa zany dia za mihitsy ny amoatra an'io dadan'io. Tao konko dadany lery. Toa dia le vonotany ranany dadany sy ny zanany. Ohatr'izany ny zanaka ao. Anla toa dia ry makatsina sao dia tiany raso. Ela. Zay la vao ahita an'izany dadany ray Adamsa zany. Za koa sady mampirehatra afo. Norma. Afaka miady amin'izay tsika amin'izao. Mipaso fa efa ela koa ny andrasako an'la. Fa maninona no mitsoky e? Sisy mitsoky eo. Angy anaovako démonstration. Fa misy mega ta. Mijiry e? Jerelana anaovany dadan'io. La koa jerelana anaovany dadan'io. Tonga dia ataony dada mahita mpitsera dada amin'ny masony io anankiroa androany. Tonga dia mipotsaka antsinainy io rehefa avy eo. Maty raha. Maty any. Tena ady anazy vetivety a. Zany fa misy spectre. Toa dia mitomba inspecte olona efatra ndray mijery antsika amin'ny samy mamapahandro any. La eo e. Tineny lahy ty dia tineny lahy dia famino. Zany alibitra.
efa ela ny andratsako an'ity tsy maintsy mahity ty alefa tsy alevany lahy isan'ny tena dadany oay ary mamely taro taio toko amiletika anaty favorany lany ty fa ela loatra damonny aloha ela loatra fa tonga de tamino natata damonny to de famono mihitsy ty ny laty tindra sy maly le bebe mpandataja mihitsy raiky taio tsy voaka am'ty zao faziny io ka tika izy hoe mba mampatahotra anazy zako mba mambanana anazy fotsiny ty mahafaty ty zany efa gaganareo la adanakizy de mampiady olon-dehibe ohatry zao ka zanak'le mitsy amilay beko de izy tsy maintsy miaraka amin'ny lalao foana izy mitsamina zao meme fotsiny jereretsy milalao izy de mitsamina ifandatsa ka le riko tsy milaika hita eto zany zay tena dady isan'ny tena vrai dady nanao koa atsy be to be ty gorobako amin'tinga ny gaganareo laka tsy mahita kokoa atao da tsofika amin'ny sofiny lahy ty de voakako amin'ty na todohany la alefa so zany kola fataka ianareo ka tsy asinantsy valao atao tontondro any ry ray aman-dreny tsy niadiny ankizy no hifandrafiny tsy tonyony fo mety iza ho fidaratra coupé dans la boîte zay no metrahako ny velomo mandrapitafo amintsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy sy belandra mazavy tondratsika ny songadina tsy ampy ray tapitrisa dolara ny teti-bola tanterahana ny vaksiny amin'ity taona ity raha nitatry ny gavi na ny voameratra razam-pirenena misahana ny vaksiny miandry ny ameno ny fanjakana malagasy an'io banga io ny mpamatsy razam-pirenena ahafahana manatratra ny tanjona napetraka amin'ny fahavitany vaksiny amin'ity taona ity hoy ny gavi nambaran'ity farana fa efa nilaza ny ama ny olana anatin'ny fanitsinana rana amin'ny fentetebola mandritra ny février arapitaon'ny parlemanta izay anomboka amin'ny herinandro ambony ny gouvernemanta nisy androany ny fionana momba ny vaksiny teo amin'ny gavi ny solombavam-bahoaka ary ny vovona ny fiarahamonim-pirenena ina androany anitra lalarso omegarana efjana niteraka fiovana mikasika ny teti-bola entina manatanteraka ny vaksiny amin'ity taona ity ny fialan'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena sasany toa ny USAID mahatratratra any amin'ny 4 tapitrisa dolara isa-taona nefa ny vidiny vaksiny ampiasaina eto Madagasikara mbola tsy ampiray tapitrisa dolara araka izany ny vola-mbola tokony ho fenony ny fanjakana malagasy ahafahana manatanteraka araka ny tokony ho izy ny tanjony amin'ny fanaovam-baksiny amin'ity taona ity raha ny tatitry ny voamiera iraisam-pirenena misahana ny vaksiny na ny gavi. Alors, donc l'État de Madagascar a toujours honoré ses obligations. Voilà. Donc on remercie beaucoup le gouvernement pour son engagement pour la vaccination de la population à Madagascar. Il y a à l'heure actuelle, au jour où on parle, il y a encore un déficit de financement, mais qui est porté à la connaissance du gouvernement et donc qui va essayer, dans le cadre de la loi de finances rectificative, d'augmenter et de combler ce gap de financement. Donc on a tout à fait confiance dans la capacité du gouvernement justement à finalement pouvoir acheter tous les vaccins qui sont requis pour la population, comme le gouvernement l'a toujours fait jusqu'à présent. Donc le montant dollar US qui est requis pour l'achat de tous les vaccins du PEV pour cette année, pour les enfants, c'est 4 millions de dollars. Voilà. Et à l'heure actuelle, il y a 3 millions de dollars qui ont été budgétés. Donc il y a encore un petit effort, enfin un effort quand même assez conséquent à faire de la part du gouvernement. Mais on est tout à fait conscient de la capacité du gouvernement à pouvoir fournir le montant des financements requis. Mbola miankina amin'ny famatsim-bola iraisam-pirenena hatrany amin'ny 7.20 isanjato ihany koa ny fividianana vaksiny ampiasaina eto Madagasikara isan-taona. Mampanaraka izany ny fisitany mpamatsy vola avy any ivelany toy izao. Vahaolana roa ny solombavam-bahoaka anatin'ny voamiera ny fahasalamana sy ny fiarahamonim-pirenena ny ampitombony ny fanjakana malagasy dia anjara birikiny amin'ny fividianana vaksiny ahafahana misoroka ny olana ara-bola raha toa ka miala ny mpamatsy vola avy any ivelany. Ny tena tanjona nay zany dia ny hoe mba anao an'izay karazana atisika zay amin'ny mpanatanteraka indrindra amin'ny fitondram-panjakana hoe aleotsika mba ampitombona trano zany ny fandraisana anjara antsika amin'ny fividianana vaksiny satria araka nambaran'ny zareo teo
ny 7 isanjato ny vidina vaksiny dia mbola iankinantsika amin'ireo. Anisan'ny amafisina amin'ny fahefana mpanatanteraka mandritra ny fivoriana ara-potoana ny parlemanta izay hanomboka amin'ny herinandro ambony ihany koa ny ampiarana ny lalàna amin'ny feny hitahirim-bola ho an'ny vaksiny izay efa nolaniny raha nitatry ny solombavam-bahoaka hatrany. Efa misy lalàna loi 2016-058 mahakasika ny Fonds national en vaccination efa nilanitsika tato izay fa ny fanatanterana anazy zany no tena mbola angatana ihany koa ny décret d'application satria zay zany aloha zany mbola tsy mandeha am'izao le promulgation le loi mihitsy zany zao mbola tsy mandeha zay mbola ifampiresahana amin'ireo mpanatanteraka ihany koa anatin'le izy zava-dehibe mifametrahana an'izay Fonds national sur la vaccination zay hoe tena mba handeha satria ny antony any daholo zany no ahitantsika ny tahirim-bola rehetrarehetra mahakasika amin'ny vaksiny dia mba tsy vohetsiketsika izy fa voaro n'izay lalàna zay. Vahaolana natolotry ny fiarahamonim-pirenena ihany koa ny fanetsehana ny sehatra tsy miankina ahafahana mampitombo izay teti-bola atokana ho an'ny fanaovam-vaksiny izay. Inona moa no mazava-dehibe ny hoe manetsika amin'ireo sehatra privétsika amin'ny fandraisana anjara ny fanaovana laharam-pahamehana ny vaksiny na ihany koa hoe ny famonjem-bola ny vaksiny. Voalohany aloha ao anatin'izay dia misy gany ara-ekonomika sosialy ao anatiny. Rehefa miresaka tsika hoe vaksiny dia fahasalamana zay. Rehefa salama ny mponina ao anatin'ny firenena anankiray dia mifavorize ny resaka investissement ilay zavatra izay. Nisy androany ny fionana teo amin'ny Gavi ny solombavam-bahoaka anatiny vao miera misahana amin'ny fahasalamana eo anivon'ny antenimera-pirenena ary ny vovona ny fiarahamonim-pirenena inona nandinihana ny fomba anatsarana ny tontolon'ny vaksiny eto Madagasikara. Dia koa manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany veloma toboka.